plasy tompoko vavy amin'izao alin'ny zoma izao. Anasanantsika anaraka n'ity fandaharana manokana ity hatramin'ny farany. Araka ny efa nampahafantarantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny TV+ Madagasikara dia ho marina ny 2 Jolay ho avy izao ny andro maneran-tany ho an'ny Mpiaro ala. Ao anatin'izay dia ity fandaharana manokana ity dia iresahana momba ny fiarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony, ary anisan'ny lohahevitra no safidiana manokana ato anatin'ity fandaharana manokana ity ny hoe ny Sedra sy ny fiarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony. Araka ny fantatsika ihany koa dia maro ireo Mpiaro sy Mpanaramaso ny ala eny Ifotony eto Madagasikara no misedra olana. Anisan'ny vaovao naresaka na izany teto Madagasikara na ihany koa izany tany ivelany, ary nisy mihitsy ny fanambarana navoaka ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay manameloka ny namonoana tamin'ny fomba feno abibiana any Henri Rakotoarisoa izay Mpiaro ny ala tatsy amin'ny faritra aloatra mangoro. Na raha tsika teto amin'ny TV+ Madagasikara ihany koa ka anisan'ny antony indrindra anentanana sy andresen-dahatra ny fiarahamonina, indrindra ny mpanapa-kevitra fa tsy maintsy iarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala, iarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Anisan'ny vahiny nasaina ato anatin'ity fandaharana manokana ity, miisa 4 izy ireo, ary misehatra manokana eo amin'izay fiarovana ny ala izay. Andriamatoa Razafindralaisa ary ny Aina Léon izay direction avy amin'ny direction des opérations ary co-directeur général par intérim Madagascar National Parks. Miarabanao tompoko. Miarabanao Abraham. Ny vahiny faharoa atao anatin'ity fandaharana manokana ity dia Andriamatoa Aldina izay Mpiaro ny ala avy amin'ny vondron'olona Ifotony avy any Ambilobe. Miarabanao ihany koa. Miarabanao ihany koa. Ny vahiny fahatelo dia Ramatoa Mpanaramaso, chef de service de la gouvernance des aires protégées eo anivon'ny MED. Miarabanao tompoko. Miarabanao Pramiraza. Ary vahiny fahaefatra nasaina tato anatin'izao fandaharana izao Andriamatoa Rasolojona Fenoaja, programme manager avy amin'ny initiative conjointe natural justice TAF. Miavo. Miaraba tompoko. Ravantsika rehetra raha misaotra betsaka fanasana. Izara roa ity fandaharana manokana ity. Ny tapany voalohany hitonary zareo nasaina atao anatin'izay fandaharana izay famelabelaran-kevitra sy fanehoan-kevitra fohy ao anatin'ny 10 minitra tsirairay avy eo, ary ao anatin'ny tapany faharoa kosa dia iresahana indrindra sy iadiana hevitra ny hitondrana n'izay zava-misy sy hitondrana ihany koa ny mety ho vahaolana indrindra amin'izay fiarovana an'ireo Mpiaro sy Mpanaramaso ny ala eto Madagasikara izay. Inona ny fanamby mipetraka, inona ny andraikitra miandry ny tsirairay ao anatin'izay fiarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony sy ny fiarovana ny ala amin'ny ankapobeany izay. Andoantsika n'izao fandaharana manokana izao ary hitondra famelabelaran-kevitra fohy eo amin'ny 10 minitra eo. Ramatoa Mpanaramaso iresaka ny zava-misy ara-taremarika, ny antotanisa misy amin'izao fotoana izao eo amin'izay fiarovana ny ala sy ny fiarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony izay. Mankasitraka nanome fitenenana Pramiraza. Madagasikara tokoa dia manan-karena eo amin'ny lafin'ny arena voajanahary tafiditra ao anatin'izay ny ala. Raha ny ala eto Madagasikara dia tafiditra eo amin'ny 7 tapitrisa hektara ny velaran'ala. Ankoatra ny 7 tapitrisa hektara dia eo amin'ny 50 tapitrisa hektara eo ihany koa ireo azo ataontsika hoe banja na bozaka na savana na arboré ozy isika, izay tantanin'ny mpianala ny ministera. Raha ny antotanisa nefa eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy dia eo amin'ny 50 sy 300 ny isan'ny mpianala eo anivon'ny ministera. Raha ataontsika zany ny kajikajy tsotsotra dia ny mpianala anankiray dia miaro
faritra ala eo amin'ny 5,000 sy 3,000 hektara ary eo amin'ny eo amin'ny 200 eo amin'ny 200 hetsy hektara ny bozaka sy ny savanina arbore. Hitantsika amin'izany fa tena vitsy ny miantsehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiarovana ny ala. Raha ohatra tsika haka ataontsika alaintsika ohatra ny La Réunion, dia ny La Réunion eo amin'ny 4,000 hektara ny mpianala anankiray, dia efa hita ny vesatra an'izany hoe mavesatra ilay asa atao, lehibe ilay adiry sy ilay velarana izay sahanina. Izay indrindra no nahatonga ny ministera nanao an'ilay paikady namindra ny fitantanana ny harena voajanahary azo avaozina amin'ny vondron'olona eny Ifotony. Ny vondron'olona eny Ifotony arak'izany rehefa nafindra ny fitantanana dia namindrana fahefana aloha voalohany indrindra, dia namindrana andraikitra ihany koa amin'ny fitantanana, fiarovana, fanajariana ireo ala izay misy eny Ifotony ireny. Arak'izany dia nisy ny rafitra izay napetraka eny anivon'ny fokontany ho an'ireo faritra izay misy ny ray famindram-pitantanana na transfert de gestion hozy isika, dia misy ny ataontsika hoe polisinala na ireo rangers izay eny an-toerana. Izy ireo dia eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 ny isany isaky ny VOI. Ho an'ireo fokontany tsy manana VOI, tsy manana transfert de gestion na famindram-pitantanana, dia misy ihany kosa indray ny rafitra ilay voamieran'ny ala izay miaro ny ala, na ilay voamiera na ny komity miady amin'ny doro-tanety na KMDT hozy isika, izay miaro mifantoka kokoa amin'ny resaka fiadiana amin'ny afo. Ny antotan'izy ireo indray kosa dia eo amin'ny 2 isaky ny fokontany arakaraky ny habean'ilay fokontany. Raha ohatra zany atotaly dia manana polisinala eo amin'ny 5,000 sy 1,000 eo isika eto Madagasikara. Raha ho an'ny VNA sy ny KMDT dia manana any amin'ny 9,000 sy 2 eo ny isan'izy ireo. Arak'izany dia tena vitsy, tsy mahasahana an'ilay asa fiarovana, tsy raha ilay velarana izay sahanina dia tena vitsy anisany tokoa izy ireo. Raha ny fombafomba fiasa dia ny administration forestière na ny ministera no mandrindra ny asa fitantanana sy fiarovana ao anatin'izany sehatra rehetrarehetra izany. Ny fiarahamonimpirenena dia manao ny asany amin'ny maha alerte ao anatin'ny fampahafantarana hoe misy tsy fanarahan-dalàna, misy tsindry izay miatra na amin'ilay mpiaro ny ala io na amin'ilay harena voajanahary. Dia ny olona eny Fotony dia manampy ao anatin'izay fitsirihana fiarovana ny ala izay. Isaorantsika raha manatosehano ny atondran'izay antotanisa izay mahakasika n'ireo mpiaro ala, anisan'ny nisongadina tao anatin'izay fandraisam-pitenenany izay ny fahavitsian'ireo mpisehatra eo amin'ny fiarovana ny ala izay, raha ny antotanisa anisan'ny nanamarika teo dia ho an'ny ministera fotsiny, ho an'ireo mpianala dia misy 5,300 izy ireo, izany hoe mpianala iray misahana hatrany amin'ny 5,000 sy 3,000 hektara ny velaran'ala sahaniny izany mpianala iray izany, ka nahatonga n'izy ireo namindra ny fitantanana izany eny anivon'ny vondron'olona Ifotony. Resantsika tao anatin'ny teny fampidirana teo ihany koa fa anisan'ny misedra olana ny vondron'olona eny Ifotony mahakasika an'izay fiarovana ny ala izay, ary ohatra mivaingana noraisina tao anatin'ny teny fampidirana teo moa ny tranga nahazo an'i Henri Rakotoarso izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiana, araka nambarako teo fa tsy izy irery akory no iaran'izany herisetra eo amin'ny fiarovana ny ala izany. Anasana ny Andriamatoa Aldina izay mpiaro ny ala avy amin'ny VOI avy any Ambirobe, hitantara amintsika mahakasika n'izany sedra
sedrain'izy ireo mahakasika ny fiarovana ny ala any amin'ny faritra misy azy izany. Mankasitraka Abrahama Razafy nanome fitenenana. Izay VOI zegny marobe zegny le sedra miady zay zegny amin'ny fisafoana ala sy ny fagnatanterahana le dina misy agny an-toerana. Izay amin'ny fisafoana ala zegny rehefa miala zegny ny mpisafo ala miala tanàna dia tsy dia misy loatra ny fitaovana entina mandeha manao safoala. Ke avy agny zegny matakatra le olo manao zavatra tsy mety ao agnaty ala zegny zegny hoe fiteny manetika ala izy manao mangala zavatra maro ao agnaty ala ao, izy amindray zegny mitondra antsy le olona, ary anao amizay zegny ato ndraiky anao tsy mitondra antsy satria andeha safoala andeha Mpanaramaso no tena antondianao andeha agny. Ke avy agny amindray le mpisafo ala zegny manao menace zay le olona any agnaty ala, magniagna meso vaky milefa manetiky mandratra mihitsy. Zegny ndraiky baka amin'ny von'olo ny hafarany. Agnatin'izigny zegny agnisan'ny mampalahelo zay satria tsy ampy zay le fitaovana, satria tsy afaka zegny le mpisafo ala tsy afaka mamaly ohatra satria tsy managna zegny izy le fitaovana indesiny amaly le olo anaty ala. Eo koa amizay zay koa igny fa milefa fotsiny zay le mpiaro ala satria mandraona izy manao teny mavesatra. Eo koa zegny fa rehefa koa avy an-tanàna zegny azo ndraikindraiky zay le mpisafo ala mahita olona manao ratsy normal, mangala zegny izy mangala le anarana olo, invité zay le olo hoe ndesiny amin'ny mpanao dina, ndesiny amin'ny mpanao dina. Eo koa izy manotry zay le olo. Eo amin'ny fitsarana eo zegny satria fa misy zegny KMD napetraka, ary koa misy zegny fikambanana le VOI manana ny bureau, manana ny mpisafo ala. Le mpisafo ala zegny asan'ny mpisafo ala zegny maka le olona hitany agny manao ratsy manjary zegny manimba le ala, ndesiny le tatitra mandeha amin'ny VOI, membre de bureau ny VOI. Membre de bureau ny VOI amindray zegny mitsara. Rehefa mitsara membre de bureau ny VOI zegny ino raha tenenin'ny olona hoe manohitra zegny izy. Manohitra izy tsy anaiky le lalàna entin'ny VOI itsarana azy. Rehefa tsy manaiky lalàna le olo, ndesiny amin'ny ambaratonga ambony, miakatra zay le fitsarana. Rehefa miakatra le fitsarana, tsy manaiky le olo, ao le VOI zegny tsy manana le moyen entina hitondra olo rongorongo amin'ny fanjakana ambony. Satria zegny rehefa manohitra le olo tsisy raha afaka ataonao izy. Entinao amin'ny commune, miakatra amin'ny commune le izy. Rehefa miakatra amin'ny commune, tsy manana moyen de transport le VOI, tsisy vola zany. Tsy manana io koa zegny mbala manohitra izy lasa tafavela zay le izy satria tsy manana le moyen. Avela le izy, eo amindray zegny le olo mirongatra ndraiky le fanaovana manaraka satria nanao za teo igny tsy manana moyen le VOI avela fotsiny zao. Na zegny fa terina isaka amin'ny fanjakana ambony mihitsy le izy mitekiteky zegny lany le vola nananana kely zegny. Izy ndraiky agnisan'ny sedra maromaro iadivan'ny mpiaro ala, indrindra fa anatin'ny ala zegny tegna misy zavatra maro agnaty ala igny. Afaka valianao ve mety misy tsindry ihany koa avy amina manam-pahefana miaro an'ireny mpanimba ala ireny efa tratran'izany tranga izany ve nareo ankoatran'le hoe tsy fananana ny moyen na ny fitaovana eo ampelantananareo amin'ny fiarovana ny ala? Araka ny fahitako tsy hoe tsindry avy amin'ny manam-pahefana ny fahitako fa araka ny zavatra ny ainanay zegny ilay fitoriana zany mitory olo zegny. Mitory olo zegny mila hoe mila naman'ilay olona anao zegny le tany misy azy. Avy eo zegny rehefa tsy manaraka zegny anao avotsotro le manam-pahefana zegny le mpitory satria tampitra anao kay fa tsy mitory anao. Iny foana izy miala le VOI satria tsy manana le moyen. Dia votsitra ho azy ilay olo. Ia, isaorantsika Andriamatoa Aldina nitondra an'izay faneho-kevitra izay mahakasika an'ireo sedra iainan'izy ireo eny Ifotony eny.
Anasantsika indray ny co-directeur général par intérim Madagascar National Park Sandrimatoa Razafitra Laisa Arniaina Léon hitondra ny cas nanitranga mahakasika n'ireo gestionnaire eo anivon'ny MNP indray DG. Misaotra indrindra tompoko. Araka izany teninao izany moa dia maro ireo mpitantana faritra rovana eto Madagasikara fa ny misehatra ato anatin'ny Madagasikara National Park sa manokana no resahako eto. Ampiko kely angambany aloha le antotanisa no resahan'ny chef CN teo fa raha ny ato amin'ny Madagasikara National Parks dia manana mpianala matianina 700 eo izahay izay misahana velara-tany eninetsy sy roa tapitrisa hektara. Izany hoe mpianala anankiray matianina dia miandraikitra eo amin'ny 509 hektara eo tsirairay raha atao salanisa izany. Fa etsy an-daniny koa tsy azo tsinotsiniavina fa manana andreo olona eny fotony ihany koa zahay. Zay sady tsy ao amin'ilay VOI no tsy ao amin'ilay nitany sainy CFC no amin'ireo le rafitra misy fa tena ireo rafitra natao ao amin'ilay faritra rovana fotsiny. Dia ilay antsonay hoe amin'ny teny frantsay ny ilazako azy hoe comité locaux des parcs izay efa fantatr' ireo mpiara-miasa ireo fa foiziny amin'ny CLP. Zareo ireo indray dia mahatratra eo amin'ny 509 eo izay miparitaka amin'ny faritra rovana 17 satria 17 anisan'ny faritra rovana tantanin'ny Madagasikara National Parks. Izay raha ohatra ka hoe ny antotanisa. Fa raha ny vesatra angamba no horesahantsika, misy ifandraisany be amin'ny zavatra miseho amin'ny zareo any amin'ny vondron'olona ifotony ihany le izy. Fa zaraiko anankiroa ngeza be angamba ny anay le eo amin'ilay vesatra. Ny anankiray aloha dia eo amin'ilay hoe vesatra miatra mivantana amanaina amin'ireo mpianala ireo. Izay raha ny tranga nentinao teo amin'ny fampidirana, izay tranga niseho tetsy amin'ny faritry Moramanga, dia tranga efa niainanay imbetsaka. Fa saingy moa le anay angambany tsy nentina teo amin'ny ainao manjery fa no tantanina ihany. Sahako no miteny aminareo eto fa nisy mpianala anankiray matianina, lavenina sisa hita. Mino afa feno mampibina noho ny abibina angambany izany zavatra rehetra izany any amin'ny fiatrehana an'ilay asa. Izany miatra manainy izany zany dia betsaka. Inona no mahatonga an'izay? Voalohany, ny insécurité. Satria raha andray ohatra aminareo zao any amin'ny faritry Betroka, misy ny faritra rovana Kialambatritra ao amin'ny manodidina ny toerana io anelanelan'ny Akora sy Betroka, fa nisy fotoana navela fotsiny na ny mpianala ary tsy afaka makano. Mbola tsy tonga ny anaty ala fa miala ny tanàna makany anaty ala dia efa voatafika ny dahalo. Izany hoe iny zany tsy mifandray loatra amin'ilay tsindry miatra amin'ilay ala fa le ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny. Ary ny toerana misy an'ireny faritra rovana ireny dia any amin'ny toerana akotaota. Ka raha tsy milamina zany ny tany dia tsy afaka manatanteraka an'ilay asa araka ny tokony ho izy. Izay ny anankiray voalohany. Fa ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana faharoa izay ihany koa dia ilay voalazan'ny namana avy any Ambilobe teo hoe le olona manimbany ary fiadiana no ilay mpiambina. Tsy mananjo hitazona fiadiana ny mpianala fa ireo olona fanao tsindry any anaty ala, ny mpitrandraka volamena indrindraindrindra, ireo mpangalatra hazo, mpanapaka hazo ireo dia misy ary fitaovana tanteraka mihitsy. Tsindry anankiray koa zany zay satria dia miteraka ratra. Vao tsy ela tsy tadidiko ny fotoana fa raha atao isalo zao ohatra dia nisy mpianala le any amin'ilay CLP io resahako io izay notafian'ny olona satria nahatratra olona nangalatra hazo dia notafian'ny olona voatery nampidirina tany amin'ny hôpitaly. Fa ny fahatelo ao anatin'izay le tapany voalohany izay dia le valifaty. Le valifaty rehefa mahatratra olona n'inona vokany any amin'ny fitsarana rehefa avy eo
dia zay aiay amina valifaty zay zany a vesatra ratsaina mavesatra zay ary manena ny rispo hoentin'le mpiara-miasa mandeha miasa reny zany a tsindry daholo reny fa le tsindry anankiray akoatran'izay le hoe mety hiatra miatraika mivantana amin'ny aina dia mbola ampiako any amin'izay le hoe raritsaina raritsaina ny mahazo satria manatanteraka ny asa ianao a dia antsoatariby no azonao hoe avitsory antsoatariby no azonao hoe tandremo zany a iainana zany ary tsy ho tany saina eto angamba fa mety mahatsapitsika rehetra hoe manomboka aiza no hiatrehana an'izany fa manomboka zany any anaty ala amin'ilay olona hitanao mivantana mandalo zany eo amin'ny fiarahamonina akaiky eo mandalo zany any mitondra isanambaratongany any a mahazo an'izany tsindry zany ianao matetika ny hoe tandremo avitsory io sy ny sisa dia lasa firaviraviana tanana zany no misy ao anatin'izy zay mahatonga miteny an'le hoe raritsaina no ahitako azy satria na teanao ny asany ary ny amafin'le asa efa eo a efa mafy le asa satria tsy mora zany ataontsika hoe salanisa 8,000 hektara zany a tsy mora zany nefa ny mbola tsy afaka manatanteraka ihany fa mba mamela ihany aloha ianareo na izany ary alohan'ny amaranako an'izay tapany voalohany zay alohan'ny adevitra rehefa avy eo a mba hampitany fankahirezana amin'ireo namany ireo a indrindra fa ho anay atao anatin'ny Madagasikara National Park dia mankahiry anareo hatrany a amin'ny asa masina atrehanareo a ho an'ny firenena amin'ity fiarovana ny tontolo iainantsika ity. Izay nitranga iainany avy eo anivon'ny Madagasikara National Park ny MNP amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny ala ny tranga mahazo ihany koa an'ireo agent izy ireo eny anivon'ny Ifotony eny izay ny zavatra iainana eny Ifotony eo anivon'ny lalàna kosa nefa manahoana ny mety hoe cadrage ny ilazantsika anazy amin'ny teny frantsay ahoana ny mety ho fampiarana ny lalàna mahakasika an'ireo Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony ireo satria raha ny fahafantarana azy efa bitsaka ihany ny lalàna izay miaro an'ireo Mpiaro sy Mpanaramaso ny ala eny Ifotony aiza ho aiza ireo lalàna ireo mbola misy tsy feno ve aiza ho aiza indrindra ny fampiarana an'ireo lalàna ireo. Misaotra indrindra amin'ny fanontaniana ny asanay ao amin'ny nature justice ny tafimiavo moa dia miara-miasa amin'ireo fokon'olona amin'ny fiarovana ny zon'izy ireo amin'ny indrindra ny amin'ny resaka tontolo iainana sy ny zon'olombelona zany ny amin'ny sehatry ny tontolo iainana tokoa ny anisan'ny betsaka indrindra ny lalàna amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Ny efa mahazatra antsika dia hoe zo sy ny lalàna amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala fa tsy dia mahazatra loatra le fiarovana an'ireo mpiaro ny tontolo iainana satria ny lalàna misy eto amintsika dia manome zo an'ireo olona miaro izany hoe resaka fitoriana resaka fitoroana fanangonana fanaovana contrôle sy fanaovana fitsirihana sy ny sisa fa tsy miaro an'zareo amin'ny resaka tsindry sy ny famoretana samihafa mety hitranga rehefa eo amin'ny manatanteraka ny asany izy. Raha araka lalàna tokoa manko dia ny fanjakana sy ny vondrona itsinjaram-pahefana aloha ny tompona andraikitra voalohany ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara fa ampian'ny olom-pirenena izy ireo fanatanterahana ny adidiny dia tsy izy izany fa ny firaisam-pirenena ny sehatra tsy miankina sy ny fokon'olona ny Ifotony amin'ny alalan'ny vondron'olona Ifotony izany. Ny fahefana ananan'ireo olona ankoatra ny fanjakana sy ny vondrona itsinjaram-pahefana ireo nefa dia voafetra ihany. Izany hoe araka andrazaiko teo rehefa misy zavatra mitranga eny Ifotony dia mampahafantatra sy miantso an'ireo tompona andraiky mpanjakana sy ireo officier de police judiciaire hatrio ihany aloha ny asany sy mitazona an'ilay olona mba tsy hitsoaka. Raha ohatra ka tsy voafetra ny sata mifeha ilay fikambanana ihany koa dia afaka mitoro mivatana eny anivon'ny fitsarana ny vondron'olona Ifotony raha ohatra ka mitsangana ara-dalàna izy. Rehefa eo moa resahantsika ny olana eo amin'izay hoe mahafanantonana fitsarana izay. Fanangonana ny pirofo rehetrarehetra ihany konkoa moa izany dia tsy maintsy iarahana manao miaraka amin'ny tompona andraiky mpanjakana sy ny officier de police judiciaire. Ireo fanatanterahana ny zo ireo nefa be da be ny fokon'olona misehatra amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana tsy mahafantatra izay paikady sy ny zo ananany izay ka moramora amin'ny olona izany izay mamotika an'ilay ala no manao tsindry rehefa avy eo hoe nareo ohatra ny manarotram-pahefana satria tsy zo anareo ohatra manao procès verbal nefa nareo manao azy
dia lasa mitarika amin'izay izany ilay izy, lasa hitantsika hoe misy fokon'olona manao ny asa nefa migadragatra fahatany. Na zavatra sahala amin'izay noho ny tsy fahafantarana lalàna sy ny paikady misy anisany. Fa tsy hita kosa nefany ny fisian'ireo tena hoe tsindry. Tsotro izao sy famoretana noho ny fahefana izay ananana. Eo ny hoe mena ambany mena fa eritrereto olona tsy manana taom-pao mbola ambany mena ihany koa. Dia ianao izany olon-tsotra manatanteraka ny adidinao akitsim-po, tsy mahafantatra, dia nefa ny fantatritsika fa misy izany hoe fahefana, olona marika na fahefana ao aorianao be da be angamba ny interview sy ny fanadadiana teo aloha fa milaza fa misy ange ny tsindry izay ataon'ny olona mety hoe manana fahefana amin'ireny fanaovana asa fitrandrahana ireny izay mety tsy manara-dalàna nefa mbola atao ihany. Hiazako hatreo aloha ngamba ny fandraisam-pitenenako hatrizako ireo feo. Izay avy hatrany ary no idirantsika ato anatin'ny tapany faharoa iresantsika amin'ny ady-hevitra momba ny fiarovana n'ireo mpiaro ny ala sy ny mpanaramaso ny ala eny Ifotony ireo. Izany hoe raha misy ny faneho-kevitra tonga tiantsika hoentina dia afaka mandray micro avy hatrany, fa petrako avy hatrany ny fanontaniana avy ato amin'ny MED chef seny satria nisan'ny voaresaka teo ohatra ny fanararotam-pahefana ataon'ny manam-pahefana sasany ny tsindry mahazo ny mpiaro ny ala, aiza ho aiza ny andraikitra raisiny ministera misy anareo manoloana an'izany rehetra ny tany isaina teo izany. Inona ny andraikitra ifandraisanareo, inona ihany koa mety ho vahaolana ho arosonareo mahakasika an'ireo olana sedrainy ireo mpianala voaresaka teo ireo. Ie, mankasitraka amin'ny fanontaniana. Arak'ilay zava-misy notantaraina teo dia amin'ny maha administration ny administration, amin'ny maha fanjakana ny fanjakana aloha ny voalohany indrindra dia mampiatra ny lalàna izay misy. Arak'izany tsy voatery hoe ny ao amin'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy irery no manana andraikitra ao anatin'izany, fa ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny ala dia adidy iombonan'ny olom-pirenena rehetra, satria ny tombotsoa azo avy amin'izy io dia isika rehetra no miaraka misitraka izany. Raha ny tokony ho izy dia ny fiarovana ny mpanaramaso ny ala dia voalohany indrindra aloha ny fampandraisana andraikitra ny amin'ny ara-drariny sy ara-dalàna, izany hoe manao ny adidy sy andraikitra izay hosahaniny ny tompony andraikitra isan-tsokajiny, izany hoe manomboka ny amin'ny fokontany miakatra makany amin'ny commune, ny distrika, dia eo ny administration forestière, ny mpitandro ny filaminana, dia ny any amin'ny tribonaly sy ny sisa sy ny sisa. Arak'ilay fampiarana ny lalàna izay notantarainy ny membre ny VOI teo sy ny avy ao amin'ny natural justice teo dia ny fitsirihana sy ny fahafantarana ireny délit na zavatra tsy mety any an-toeran'ireny dia miainga avy ny Ifotony. Miakatra izy ireny eo anivon'ny fokontany, eo anivon'ny commune izay anisan'ny mpanosony an'ilay boky nandraikitra miaraka amin'ny VOI sy ny administration forestière, dia miakatra rehefa avy eo makany amin'ny administration forestière izay tompony andraikitra mivantana ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala. Ny fanenjehana ny olona izay manao ny tsy mety ao anatin'izany dia andraikitry ny administration. Hatreo ihany koa nefany ny asan'ny administration forestière manao ny fanadihadiana rehetra miaraka amin'ny olona eny Ifotony, manao ny fitsirihana, manao ny enquête, manao ny déferment, dia manatitra an'izany eo anivon'ny fitsarana. Manomboka eo dia efa anjara ny fitsarana indray kosa no manao ny asany. Efa tsisy idiran'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy intsony. Raha ohatra ka misy ilay représailles hozy isika ilay anjozay izay miatra, na ho an'ny mpianala eo anivon'ny ministera io, na ho an'ny VOI io, na ho an'ny CLP eo anivon'ny MNP, dia manana isika ny lalàna izay mikasika manokana izy ireny. Izay mahatonga an'ilay hoe fifandrombonana dia fandraisana andraikitra ny tsirairay avy no tena ilaina ao anatin'ilay izy.
Amin'izay tsy misy tsony zany ilay mena ambany mena araka ilay nitenenina fa rehefa mirindra ny asany tsirairay samy manao ny andraiky ny rehetrarehetra ao anatin'ilay asa izay adidy masina izay nomena dia mirindra ny fiarahamonina fa mila n'izay misy mantsy ny mini tsy mahafantatra ny lalàna izay misy na mahafantatra izy araka ilay nitantaraina teo hoe mahafantatra izy ilay lalàna, mahafantatra izy ny toe-java-misy aiza ny fay izay ahafahako mampiatra ny fahefako, mampiatra ny fahalalako izay no mahatonga ilay fanararaotana, izay no mahatonga ilay tsindry eo anivon'ny sehatra rehetrarehetra. Miverina kely ato amin'ny Aldina koa voatantara teo ny olana sidrainareo eny anivon'ny vondron'olona Ifotony amin'ny fiarovana ny ala izay. Efa nieritreritra ve nareo inona ny mety ho vahaolana hialana amin'ireo fanamby mipetraka aminareo mpiaro ny ala ireo amin'izao fotoana izao anatin'ireo cadrage ny voaresaka teo manko ny lalàna, voaresaka teo ihany koa ny anjara andraikitry ny ministera, inona ny vahaolana arosinareo amin'ny fiarovana ny anareo indrindra indrindra fa fiarovana ny ala ihany koa. Ya, makasitraka agname fivolagnana amin'ny VOI ny vahaolana mety hitanay zegny hoe tokony miara-miasa zegny ny polisinala miaraka amin'ny polisin'ny fokotany eo an-toerana. Fa kanefa kosa zegny ile mpiaro ala zany tsy manambola izy afana mimotive le hoe le polisin'ny fokotany an-toerana ohatra. Satria zegny regny zegny afaka manambotra hatrany ny olona ny mpitevy ala igny. Satria zegny ohatra mandeha zegny mpisafo ala, rehefa manohitra zegny le manao raha tsy mendrika ao an'ala, dika zegny tonga defa manao attaque zay le fanjakana an-toerana zay hoe le fokotany zay polisy fokotany zegny afaka manambotra hatrany satria manana fahefana ireo manambotra ny olona. Igny zegny tokony hoe atevenina zegny le hoe le fomba fiasa eo amin'ny fokotany na zegny amin'ny gendarme miaraka amin'ny manao safoala amin'ny mpisafoala raha ohatra koa azo atao. Eo koa zegny araka ny fahitako koa zegny ny fitaovana zegny tokony ampina ara-pitaovana zegny le mpisafoala satria zegny maro zegny zavatra enony tsy takatra satria zegny maheno mihitsy any misy olo manao zavatra karaha zao mandrapiraparapana any zegny fa tsy takatra satria ny fotoana zegny mandeha vity izy milomoay na ndraikindraiky mba tsisy laka mbola sasamakalaka mbola tsy ato zegny mbola kirikirena mekimeky zegny agnisan'ny zavatra ilaina ny fanampiana fitaovana sy ny fanampiana ara-traikefa boko amindray zegny le fiara-miasa ny rehetra zegny mira miara-mientana zegny ny rehetra avy any Ifotony efa miara-mientana miakatra ziska aty ambonimbony satria mila fantatra atsika fa marefo ny VOI satria tsy manana fahefana be loatra. Dikan'izay rehefa mihetsika zany VOI tokony misy zegny tompony andraikitra ambonimbony zany defa mandray andraikitra hatrany manohy le asa na somary mangala bakariry izy ohatra ndray zegny mbola tsy ndraiky tokony raisiny izy fa tokony raisiny hatrany amin'ny fanampiana arakevitra sy arakararabe satria misy olona zegny misy mahitahita zany o mahaihay olo ambonimbony za tsy voagatranareo VOI iny zavatra misy. Zany tsy ampy zany le fiaraha-miasa eo anivon'ny vondron'olona Ifotony sy ny manam-pahefana maro isa-tsokajiny amin'ny fiarovana anareo sy ny fiarovana le tontolo iainana izay. Zany mihitsy re tiako hoe ankamafisiny. Mahakasika le fampiofanana teo mbola tsy ampy ve zany le fampiofanana anareo amin'izay fiarovana ny ala izay mangataka fampiofanana misimisy kokoa ve nareo? Agnisan'ny ilaina misy fampiofanana misimisy efa manaona zay fa mampy fa misy le fampiofanana fa mila ampiampina kokoa zay le fampiofanana mila fantarana tsara le mpiaro ala fa hoe zao pekady ndesigny miaro ala. Mitodika ato amin'ny DG indray ako anisan'ny nitikitika anako le voalazanao teo mahakasika an'le indrindra ny mpitrandraka ala tsy ara-dalàna, eo ihany koa ny mpitrandraka volamena na ara-dalàna na tsy ara-dalàna anisan'ny miteraka olana be izy satria izy ireny anisan'ny manana fitaovana, anisan'ny manana moyen, anisan'ny manana
ery ao anatin'ireny nisy fitrandrahana ao anatin'ny ala arovana aiza ho aiza ny mety ho vahaolana indray hialana amin'ireny tsindry maro samihafa sy ny raritsaina voaresaka ho teo ireny dia izy misaotra anao raha ohatra aloha ilay izy hotsorona ary ny vahaolana tsara indrindra dia ny mamototra any Ifotony ny voan'ireny tsindry ireny. Misy ezaka be ataon'ny ministera amin'ny Mpanaramaso ny hazo rehetra mivezivezy eraky ny Madagasikara raha izay ny ilazana azy. Raha izay zany no mivaovà iza no mpandray an'ireny hazo ireny, iza no mpaniraka. Toy izany ihany koa ny ao amin'ny volamena. Tsy inona mantsy ny hoe olona mpitandraka volamena eny Ifotony dia manana fitaovam-piadiana. Fa matoa zany misy zany zava-misy zany resahako zany dia mazava ho azy fa misy ny mamatsy azy an'izany zavatra izany. Tsy te hiditra lalina hoe raha ataontsika kajikajy hoe ohatriny gramma amin'ny volamena dia ohatriny izy miala izy dia ohatriny izy tonga izy dia fantatra fa io tsy tratra rehefa tsy any. Zany hoe zay zany aloha ny vongorona nefa zay le ady. Zay le ady atao zay. Ka ao anatin'le izy ho anay zany ny vahaolana hita aloha zany hatreto dia ny asa tsy maintsy atao satria zay ny asa nankin'ny fanjakana aminay fa ny ain'ireo mpianala koa tsy atao sorona dia voatery mitady fiarovana azy ireo zahay. Le fiarovana resaka ny ao amin'ny maître teo fa ny ao amin'ny maître mazava ho azy le fonction régalienne an'le État tsy maintsy ilainay ry zareo miara-miasa amin'le OPJ. Fa le OPJ amin'ny maître koa ny tanam-polo ohatra anay ihany e. Dia ny dikan'izay samy mbola eo anatrehan'ny fahavalo. Dia voatery zany zay mandeha mihazakazaka amin'ireo mpitandro filaminana ny polisy-pirenena, ny gendarmerie-pirenena ary ny miaramila. Miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana ireo zahay. Fa ny indro kely dia izao. Tsy mora ihany koa ny manenjika an'ireny le manenjika tiako teny hoe mahazo ny fanampiana avy amin'ireny. Amin'ny ankapobeny raha tsy diso ny fahalalako ny komissarian'ny sécurité publique dia isaky ny distrika. Tsy fantatro moa na efa mahendika distrika rehetra fa isaky ny distrika amin'ny fahalalako azy. Ny ny tompoparitry ny gendarmerie-pirenena mety asana isaka ny commune lavitra indrindra na mety misika ambana na commune na ny fiazakazahana maka an'ireny olona ireny ary dia fotoana lany vita ihany ny ataon'ny mpanao tsindry. Fa ny olana anankiray koa dia izao koa ireny olona ireny koa tsy mandeha fotsiny amin'izao ary izay ilay manahirana amin'ny VOI anie satria ny VOI anie ny herin'ny tenany no herovany an'le izy eo fa ny mpiaro farin'le mpiaro valan-javaboary mbola mba manana ny mpiaro miombonantokany amin'izy mbola mba manana ny teti-bolana izy zay afaka arona kely ihany makany amin'ireny hoety manana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireny mpitandro ny filaminana ireny. Ka ho anazy zay ny antsoavo anankiray tsy hoe tsy misy efa misy zany zavatra zany fa ezahana hatsaraina ny antsoavo anankiray dia hoe misy fiarahana mientana tokony ataon'ny rehetrarehetra na ny mpitandro filaminana io na ny ao amin'ny maid io na ny mpitantana faritra rovana io. Ministera sasany ihany keo ohatrany hoe ministera miandraikitra ny harenan-kibon'ny tany ireny fiaraha-miasa ireny efa misy fa tokony amafisina bebe kokoa. Tsy fantatro na fiteny eto moa fa ho teneniko ihany ny hoe raha mba misy fanamorana moa ny fiaraha-miasa amin'ireny mpitandro filaminana ireny mazoto ny mpianala. Amin'izao zahay manana heritreritra hanofana bebe kokoa an'ireo mpianalana ireo mba hanana zay toetoetra ara-miaramila zay mba hanana zay fa mbola sakantsika koa mantsy ane dia eo amin'ny sehatry ny lalàna satria na ny sambotr'olona ary mety ny quartier mobile any amin'ny fokotany aza angamba mananjo kokoa amatotra olona anankiray raha izay ny ilazantsika azy fa ny mpiara-miasa aminay ny mpiambinala aty aminay raha mahazo olona anankiray dia afetsifetsena sisa no ampiasaina mba hahatonga azy eny am-pelantanany manam-pahefana
rehefa mba sendra resinao arakery izy zany dia fetsifetsena asa rahoraonana ve asa raha eken'ny rio amin'ny zon'olombelona zany hoe mba tratra dia mba ateriny eo amin'ny fokotany farafaratsiny fa raha mba misy zany lalànao tenatenany akoatra ny maha olon-tsotra sy ny maha OPJ izay fantatro fa mbola tsy misy moa fa raha hoe azo eritreretina hoe hatraizany mba fahefana omena n'ireny olona misehatra asa ohatran'izay hoe mba hanan-jo farafaratsiny hitazona an'izay olon-ratsy azony manamoramora an'ilay asa ihany koa izy mety ao anatin'ny vahaolana ihany koa zany zay ngambany fa ny hoe fampitaovana moa zany inona moa ny fampitaovana azo atao raha resahan'ny VOI hoe hitondra basy ve ny OPJ aminay aroa mbola tsy mitondra basy amintsika miteny zao raha ny fahalalako azy ahoana moa no ahafahana tonga amin'izay fa dia le fandriampahalemana amin'ny ankapobeny rehefa milamina io andao mba tsy ho ataontsika ngery mpitandro amin'ny filaminana hoe ny any anatin'le faritra rovany ireny lasa fieren'ny jolahy zany hoe rehefa voatosika tsika avy aty amin'ny tanàna aty ny olon-dratsy dia misitrika any anaty ala any dia lasa le asa ataon'le mpianala any zany no misedra n'le olon-ratsy rehefa avy eo. Ia, anisan'ny voaresaka teo mahakasika an'izay tokony isiany lalàna eo atenatenany izay ho anareo eo anivon'ny natural justice voaresaka teo ihany koa tsy inona mahakasika an'le fampitaovany lalàna manko ny resahana tsy mba misy ady sisika azo atao ve amin'le fampitaovana na ary zany ny VOI na ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny administration raha tsy resaka fotsiny tsika eo amin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana tsy mba anaovana azo anaovana ady sisika ve mahakasika zany hoe mba hampitomboana ny teti-bola hoentina ho azy ireo. Ie, ny tontolo iainana sehatra ny tontolo iainana ke mampidi-boly na tsy ny resaka fizahan-tany sy ny amin'ny resaka fitrandrana ala sy ny sisa ary fa miditra ny anatin'ny fikambanam-ben'ny kitapom-bola-panjakana tsy misy garantie mihitsy hoe hiverina any amin'ny sehatra ny tontolo iainana le vola na ampidiriny iny na tafiditra any anatin'ny efa teti-bola-panjakana mipetraka ary ohatra zany zao ny projet misy an'le loi de finance rectificative iny efa ty atsasaka ny taona na malohany efa 4 volana ty aoriana vao mivoaka le vola ao anatin'ny volana vitsivitsy ianao zany manatanteraka ny asanao ao anatin'ny herintaona zany zavatra rehetrarehetra zany ange sedra iny mpiasan'ny tontolo iainana daholo dia tsara ho azontsika ihany koa ngamba le zavatra nendresahana teo aloha hoe ny eo amin'ilay hoe fiaraha-miasa tena tsy ampy tokoa nge le isan'le officier de police judiciaire satria eritrereto hoe mandeha tongotra maraina-parivony ary ianao zay vao tonga any amin'ny toerana anankiray ireo olona ireo tsy afaka manao nininy raha tsy misy an'ilay officier de police judiciaire tsy indraindray raha hoe tsy manana enti-manana le officier de police judiciaire andehanana mandeha makany dia le VOI na le fokon'olona eo amin'ilay toerana no miantoka ndry zareo amin'ny fahatongavany nefa araka ny lalàna ny VOI ny vondron'olona Ifotony izay manampy amin'ny fitantanana an'ilay ala sy ny tontolo iainana tokony omena onitra na compensation amin'ny asa izay ataony tsy izay nefa ny zavatra mitranga ohatran'ny mbola vitsy na tsy misy akory ary izay zavatra izay ny zavatra ohatran'izany zany mampatonga ny hoe tsy indraindray ilay olona kivy amin'ny fanatanterahana ny asany ary moramora kokoa avy eo amin'ilay olona manao an'ilay tsindry no manadala an'ilay sain'ilay VOI satria ampitahoriny amin'ilay alavan'ilay procédure sy ny lalàna misy raha injehan'ilay VOI izy zareo rehefa avy eo iny ny fanamiaraka amin'ny fanjakana ary any ka lasa votsitra fotsiny ely ilay olona na hoe tsy ampy ny porofo entina ninjehana azy dia votsitra ny fitsarana fotsiny zavatra sahala amin'izany mampatonga an'ilay hoe le olona zany eo amin'le resaka fahalalana ny zony sy ny paikady misy inona ny tokony ataony rehefa misy zavatra mitranga ny fotony any dia efa mila amafisina ny fahalalana le olona mba tsy hanaovatovany foana mba tsy hoe izy indray no enjehana rehefa avy eo dia izy nge afaka enjehan'le olona mpitrandraka indray rehefa avy eo hoe nisy fahadisoana nataony teo amin'le fanarahana le procédure fanenjehany eo amin'le resaka fiara-miasaka amin'le OPJ mila ampitomboana ny isan'ny mpiasan'ny ministère ny officier de police judiciaire fa tsy mampiasa ministère rehetra ny olana nefany miresaka an'izay foana tsika fa inona ary le zany le vahaolana mila manatombo ahoana le fomba hanampitomboana le isan'ny officier de police judiciaire sy ny technicien forestier zany ange namoronana ny fitoerana toy ny eny angavy kely fa hatramin'izao ohatran'ny
mbola ohatran'ny vitsy ny promotion hitako mivoaka vao angavy-kely aloha treto. Fa mila ampitomboana anisan'izy ireo mba ahafahany ry zareo miara-miasa le fokon'olona ifotony izany amin'izy ireo fampiarana ny lalàna izay mba tsy hisiany fanararaotana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia ny farany zavatra tsara tsindriana leo amin'ilay hoe aizany anatin'ny lalàna moa izany no mila anisan'ny tsindriana ihany koa. Misy lalàna be da be amin'ny resaka tontolo iainana reo mpanavaozana lalàntsika izao mba hanampitomboana ny fahefan'ireo vondron'olona ny ifotony izany amin'ny asa izay ataony. Satria ny vondron'olona ifotony ny lazaina fa solon-tenam-panjakana iny ifotony na dia misy fahefana tsy ananana izy ireo ary. Ny fanatomboana izay fahefana izay toy ny amin'ny resaka zo fitoriana izany izao ny anisany tena zava-dehibe indrindra. Eo amin'ny resaka zo vao miresaka fitoriana nefa isika ny anivon'ny fitsarana dia ny dikan'izany izay dia efa milaza sady hoe tsy ny anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafrery no misehatra sy tokony misehatra ao anatin'ny fiarovana ny ala sy fiarovana Mpiaro ny ala fa tafiditra ao anarany ary indrindrandrindra ny anivon'ny fitsarana sy ny resaka ny sécurité publique moa izany fandriam-pahalemana. Satria eritrereto hoe raha ohatra izany hoe ny vondron'olona ifotony andeha hitory amin'izy tenany irery ankoatra ny procédure efa lava be. Izy any amin'ny lavitra be no mipetraka vezivezy amin'ny fitsarana io no tsy fahampiany ny taratasy fa tsy fahampiany ny prof ao anatin'ilay izy. Ny fanangonana ny prof rehetrarehetra tsy maintsy arahana amin'ny opozia daholo. Ny ao anatin'izany zavatra izany ange ilay olona kivy rehefa avy eo dia avelany sanatria fa misy ange izany hoe misy mamotika dia jeren'ilay olona fotsiny ilay izy avy eo hoe na hoe olona ao anatin'ilay fokon'olona mihitsy no mamotika ihany koa. Fa eo indray ilay sarotra be satria tsy mahatsiaro tena ilay olona ahoana moa izany ny fomba andrarana an'ireto olona mpiara-monina amin'kireto amin'ny resaka famotehana ny tiality no resaka fahantrana sy ny sisa. Misy manao ny asany fa raha resaka ny zavatra nitranga teny an-tasibe ilay eo rirakoto arsonga antsika anisan'ny hoe voasabotra tao anatiny olona mipetraka amin'ilay toerana ihany. Fa tsy olona dia velany ilay mpitrandraka rery fotsiny ihany voaroaroa tao anatin'ilay izy. Ohatr'izany ihany koa ilay amin'ny resaka ny voaingana izao nisy araka ny resahanao ilay fanagadrana président de VOI sy ny teknisiana anankiroa ohatra nisy mpanao gazety tao anatiny. TV plus mihitsy ngamba nanao ilay interview an'ilay olona tany ambody voasary tany endasy be. Reny zavatra ireny nge ilay amin'ilay fanenjehana an'ilay olona tsy ny VOI irery ny tafiditra ao anatiny fa eritrereto hoe nampanao gazety na olona fantatra ary izany dia afaka tsindriana ao anatin'izy ka olona tsy fantatra ny anaty ala tsy mivoaka gazety tsy fantatry ny olona tsy fantatry ny olona ny anarany no ohatrany ao anakay ny atao hoe fahefana ao anatin'izy mba entiny hanoherana an'ilay olona izay ilay manao an'ilay tsindry. Fa io izany fiara-miasa amin'ny olona rehetra ihany no vahaolana. Ilay olona rehetra mila tsindriana koa aloha fa lasa vagy loatra ilay olona rehetra. Teo aloha nisan'ilay hoe quota zéro teo amin'ny ministera ny tontolo iainana miaraka ministera ny fitsarana. Izany hoe atao eloka be vava ny enjehana ho eloka be vava ny famotehana tontolo iainana. Tafiditra ao anaty famotehana ala. Somary hitany ohatran'ny vodibotsitra izy iny amin'izao fotoana izao. Reny zavatra ireny izany ny anisan'ny ahafahan'ilay olona ataontsika hoe somary matahotra kokoa izy satria eloka be vava ny anenjehana anazy toy izay hoe toriana fotsiny amin'ny tsotra eloka tsotra ilay olona dia votsitra fotsiny izy rehefa avy eo. Reny zavatra ireny izany anisan'ny antoka any anaty misy ny anatin'ny lalàna fa ilay fampiarana ny lalàna mihitsy ihany koa no mila jerena. Izay indrindra mantsy satria anisan'ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana fomba hiarovana an'ireo mpiaro ny ala sy ny mpiaro ny tontolo iainana ireo anisan'ny voaresaka teo ohatra chef zeny mahakasika an'ity hoe tokony ampiana ny isan'ny OPJ mba tsy hoe mandeha ray andro manintsitra ry zareo mandeha makany fotsiny asa aiza ho aiza ny mety ho fanampiana hoentin'ny ministera voaresaka teo koa ny fanampiana ny technicien forestier nangatahany namana avy eo anivon'ny vondron'olona ifotony ohatra ny fampitomboana ny fampiofanana azy ireo izay tsapa fa na dia misy ara dia mbola hita ihany hoe mbola tsy ampy izay fampiofanana izay. Ie, misaotra amin'ny fanontaniana. Ny OPJ aloha dia mivoaka amin'ny ivotoerana anankiroa eto Madagasikara, ny OPJ forestier. Ny voalohany dia ireo ingénieur mivoaka avy ao amin'ny école supérieure science agronomique eny Ankatso izay mamoaka farafahabetsany 20 isan-taona. Misy ihany koa ny centre eny Angavikely
izay mamoaka technicien forestier bac plus 2 izy ireo eo amin'ny 5 raha ny tokony ho izy tokony isa-taona fa somary mbola misedra olana amin'izao ny centre dia isaky ny 2 taona aloha zany hoe promotion anankiroa zay no efa nivoaka. Ireo aloha zany sisa no mamoaka OPJ na technicien forestier eto Madagasikara. Na izany na tsy izany arany dia manana efa namoaka ny ministera lasy fampiofanana izay nierahana tamin'ny ministera ny fampiofanana. Dia raha ohatra ka misy centre na mazoto ampiofana technicien forestier mahafeno an'ilay fepetra takiny ministera rotonta dia afaka manao izany, aprisihana ny anaovana izany ahafahana mahazo mampitombo ny isan'ireo mpianala, mampitombo ny isan'ny technicien forestier. Marina dia marina mihitsy hoe efa mahazo fampiofanana ny vondron'olona eny Ifotony. Mety tsy ampy izy ireny satria na ny fivezivezeny ny mpianala eny Ifotony arany arak'ilay nitenenina teo hoe betsaka ilay velarana, mety indroa na intelo arakaraka ny isan'ilay VOI sahanina eo amin'ilay distrika izay misy ihany koa. Dia mety hoe indroa na intelo isa-taona no tena tonga any ny mpiabeniala ozy izy ny olona eny Ifotony. Tsara nefa ny manamafy sy mampafantatra ny zareo indrindra eo amin'ny resaka renforcement de pouvoir sy inclusivité an'ny VOI izay tena tokony ho fantarin'izy ireo ao anatin'ny asa izay ataony. Eo ihany koa arak'ilay nitenen'ny fenoaja vao amin'ny natural justice teo hoe tokony manana isika n'ilay prévoyance na dispositif na dénonciation sous anonymat. Eo ihany koa tokony manana n'ilay hoe prévention na bénéfice assistance juridique, ny prévention an'ny sanction na représailles indrindra fa ho an'ny VOI. Dia arak'ilay nitenenina teo hoe eo andalam-panavaozana ny lalàna mifehy ny famindram-pitantanana na angelos sika amin'izao raha ny tokony ho izy tokony hiditra session parlementaire amin'ny manaraka izao io fanavaozana ny lalàna angelos io efa nezahana na ampidirina any anatiny izany rehetrarehetra izany ahafahana zany manamafy, ahafahana ihany koa miaro ilay mpiaro ny ala, ilay mpianala indrindra fa ho an'ireo olona eny Ifotony. Ohatra ny tiako ampikana kely izy alohan'ny ametranao fanontaniana hafa satria mpianala koa ny tenako fa tsy OPJ. Dia le izy tiako ngamba ny tiako ahitsihitsy kokoa ngamba le zavatra ny tenin'ny CN hoe amiko tsy hoe ny mpianala nivoaka tamin'ireo ivotoerana ireo no tsy ampy, mety tsy ampy, fa ny mpiasam-panjakana avy amin'ireo no tsy ampy. Ny tiako aleko koa zany dia zany hoe zay ny tiako antso ataoko raha ohatra ka ataoko hoe antso hoe inona moa no tsy hanomezana poste budgétaire maromaro ny zareo reo ny gendarme sy ny polisy saika isan-taona dia misy fifaninanana zany hoe manana poste budgétaire aman-jatony raha izay ny ilazako azy ireo corps anankiroa ireo isan-taona. Fa ny corps forestier asa 50 tamin'ny taona ity raha ny fahalalako azy zay sisa azony. Marina fa 20 isan-taona ny avoaka ny SA agro 20 isan-taona, mbola vao 20 zay no mivoaka teo Angavokely. Fa ireo OPJ ireo talohana Angavokely dia tany amin'ny Asta iboaka ireo no fanina, tany ireo no nianatra. Maro amin'izy ireo no misehatra any ivelan'ny fanjakana. Maro aminay ingénieur forestier no misehatra aty ivelan'ny fanjakana. Azoko atao no miteny hoe tsy sitraponay tamin'izany fotoana, tsy sitraponay fa ny poste budgétaire aza tonoana nefa ny ingénieur forestier ne pré-fonctionnaire. Pré-fonctionnaire izy mbola any am-pianarana. Fa raha tanterakitsika zany zavatra zany hoe zay ingénieur forestier mivoaka zany
nanao engagement décennal izahay zao a dia avy elo zay tonga dia hisehatra ao anatin'le sehatra ary dia mety le izy zany etako mba hojerena zany zay poste budgétaire zay raha ohatra ka tiatsika omena ny asiny a le corps forestier any amin'le hoe sehatra OPJ zany no tiako resahana amin'izay fotoana zay zay fotsiny zay mitsy manko tena tiako antanina hoe le isan'ireo mpianala reo mihitsy ve ny tena tsy ampy sa le fandrindrana le asa mihitsy satria raha malala zany fa transversal ny ty fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny mpiaro ny tontolo iainana ity mety afaka mamaly arak'izay a dia vitsy arak'ilay nytenen'ny DG teo a ny poste budgétaire izay azon'ny ministera tsy dia matetika systématique izy io nefany a ny retirety a mandeha retirety dia mihena foana ihany zany a nisan'ilay OPJ ny fampidirana tsy voatery ihany koa nefa ny hoe OPJ ihany no ampidirin'ny ministera rehefa manao recrutement izy fa misy a ny auxiliaire izay ilaina ao anatiny a ny OPJ raha ohatra zany hoe misy poste budgétaire ao anatin'ny ministera tsy voatery hoe ny 100 isan-jato ao anatin'ny poste budgétaire iny ihany koa dia tsy maintsy OPJ forestier tafiditra ao anatin'ny corps forestier ilaina be mihitsy a ny manavao a sy ny arak'izay le hoe tombontsoa iombonana ilay fiarovana ny tontolo iainana fiarovana ny ala dia tokony isika mihitsy ny mametraka priorité hoe aiza ho aiza ny fametrahantsika an'izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala izay isika rehetrarehetra mahatsapa ny fiovaovan'ny toetrandro noho ny doro-tanety noho ny fandripahana ny ala samy miaraka mizaka mivokanytsika hoe tsy ampy ny rano dia tokony isika mihitsy ny aloha zany a no manova ny comportement zany hoe tonga saina ny olona tsirairay avy hoe adidy iombonana tsy voatery ny ministera irery ihany tsy voatery a ny VOI irery ihany izay nomena andraikitra fa raha isika rehetrarehetra samy manao an'izay samy mahatsapa-tena aloha voalohany indrindra samy manao ny andraikitra tsirairay avy izay isahany a dia mino ahako a fa mandrosondroso kokoa isika any amin'ilay hoe fiarovana na ilay harena voajanahary izay ananantsika indrindra fa ny olona misehatra ao anatin'ilay fiarovana izay ihany koa tiako ampena kely Abrahama leo amin'ilay resaka hoe fandrindrana leo amin'ilay fandrindrana zany a ny zavatra hita aloha zany a dia ny olona mpiaro ny tontolo iainana zay tena le hoe tsy matahotra amin'izany tsindry zany a any amin'ilay toerana zay fantany fa misy manam-pahefana vonona hiaro azy ao dia fametrahana an'ireny ohatran'ilay brigade mixte reny no anisan'ny vahaolana zany tsy atahoran'ilay olona satria fantany fa misy gendarmerie misy chef de région ao anatiny ao miara-miasa lahy ao rehefa misy zavatra mitranga amin'ilay faritra dia io brigade mixte io izay ivondrona mpietsehatra miaro samihafa no ndray mihetsika avokoa tsy matahotra zany ilay olona amin'izay fotoana izay fa rehefa tsy misy izay fifampitokisana izay ao amin'ny samin'ny mpiantsehatra indrindra ny anivon'ny faritra fa fantany fa hoe ianona zao mety atahorana mety hanao kokory na ianona mety atahorana tsy hiaro antsika kory rehefa misy zavatra mitranga tokoa dia eo ilay olona manomboka matahotra dia eo ihany koa ilay olona no manomboka mora ampitahorana tsy mora itsika ihany fa misy ny fanararotam-pahefana sy ny sisa fa izay zany anisan'ny tena zavatra tsindriana ihany koa ilay fiara-miasa ny mpisehatra amin'ny faritra zany zavatra tena zava-dehibe tena zava-dehibe ahoana ny fiainanareo an'izany fisiana brigade mixte izany sy le fiarovana le manam-pahefana eny anivon'ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny ala anisan'ny voaresaka teo koa manko nisy andin-dalàna vitsivitsy voaresaka teo anisan'izany ohatra hoe le fitoriana sous couvert d'anonymat angamba nisy teo raha tsy diso ny fandraisako anazy ahoana ny iainanareo an'izany sy ny tadiavantsika hatrano manko ny vahaolana amin'ny fiarovana ny mpiaro ny ala eny ifotony mba tsy hiverenana ireny trangana azo an'ireny namana tany aloatra mangory ireny magasitraka nanome volagna amin'ilay fomba ndesigny tokony iarovana zegny fomba fiainana fa izy lazaiko teo hoe mitondra ny fitoriana ny VOI tapaka an-tsalasalany noho ny tsy fampiana ara-pitaovana ndraiky tsy fantarana ilay olo asa hoe tsy mahafantatra lalàgna ataoko hoe fa mahafantatra lalàgna satria
araka ny lalàgnana maizagna hoe mandeha ny misafoala mitondra tatitra amin'ny bureau ny VOI ndesin'ny KMD tsy arian'ny KMD tsy ho tsara mandeha amin'ny commune miteky amin'ny district. Hitako amindray zegny noho le salam-bola tsisy agnivon'ny commune eo zegny karazagna hoe vahaolagna hitako tokony misy zegny budget na mpiara-miombonantoko manao izy na ny fanjakana manao izy tokony misy budget zegny hoe ty indesin'ny VOI magnatanteraka ny fampanongana ambaratonga ambony. Zegny zay raha tokony ho isy araka ny fahitako izy satria zegny izy koa zegny tsisy ny zavatra zegny sarosarotro amin'ny VOI zegny koa tsy raha atao le koragnan'ny DG tato hoe atao le mpanelanelanao izy hoe eo amin'ny olon-tsotra sy ny polisy gendarme ao zegny atao grade mpanelanelana zegny manao mpisafoala ohatraohatran-draha ary tsy miteny hoe mety sao de mety raha karaha zegny zegny afahagna fa izy koa ke ipetraka hoe mbola ohatran'izao ihany fa le manam-pahefana fo atao betsabetsaka ohatrany tsy de misy vokany loatra hitako araka ny fieritreretako zegny hitako lalagna raiky zegny hoe atao zay le ty le VOI olon-tsotra omena fahefana kely ara-panjakana zay le olo afaka manambotra avy hatrany raha ohatra azo atao sa izy ndraiky zegny de tsy hoe hiady amin'ny basy zay tsy tondra basy tsy tondra fitaovana mahiravaika tsy de misy ady any anaty ala agny mivadiky lasa fahatolo sagnatria ny vava tsy zegny ny ilayntsika fa raha tokony misy hoe fampitandremana fo zegny hoe mba hafana mavozovozo kokoa zegny le olon-tsotra zegny le olo-mpanimba zegny avozovozo le VOI zay tokony lalagna raiky mety hoe tokony fa misy budget mihitsy hoe ty le lalam-bola entin'ny VOI mihetsika. Zany hoe mahatsapa zany nareo fa tsy de manana fahefana loatra amin'ny asa ataonareo amin'ny anivony vondron'olona Ifotony amin'ny fiarovana ny ara sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tena zay mihitsy tanay tsy manana fahefana loatra zay fa hoe manatanteraka andraikitra fotsiny fa tsy de manana fahefana loatra iakarana fa izy ndraiky zegny misy procédure raigna misy procédure raigny baka Ifotony zegny miakatra hoe le procédure zegny azonareo le olo-tsaraina rehefa manohitra zegny izy Ifotony izy afaka zay ampiakarina izy misy procédure misy lalagna hoe ty na raha inareo jusqu'à avianareo ambony fa tsisy hoe ty le zavatra entinareo ohatra par exemple zegny 30 km mialan'ny ville zegny tany misy VOI agny le atiala dikan'zegny tsisy fo zegny hoe le ty moyen entinareo makary fa ty le torolalana entinareo makary misy le torolalana satria fa petrapetraka andreo sandra zao ny ataonareo zao ny atantaranareo le asa zao misy le torolalana fa le hoe le fahefana zegny tsy farany misy loatra. Angamba tsy tena hoe fahefana ilay izy fa plutôt fanomezan-danja. Tokony hisy ny fanomezan-danja indrindra ireo vondron'olona Ifotony ireo ohatra hoe mandritry ny fotoan-dehibe na ohatra hoe lanonam-panjakana na ohatra hoe fitsidiana ataon'ny olom-boafidy eny an-toerana mampitombo ny risim-po sy ny finiavana indrindrindrindra ny fahalalan'izy ireo ao anatin'ny asany zany satria mandritra n'ireny fitsidiany ireny rehefa ampahafantarina hoe misy ilay vondron'olona Ifotony misy ilay olona miasa dia mahafantatra ho azy ny mponina eny fotony ny antom-pisian'izy ireo eo amin'ny andavanandrom-piainany hoe inona tokoa moa ilay andraikitra nomena azy ireo inona ilay zavatra ataon'izy ireo dia fantatry ny olona amin'izay hoe inona ilay adidy sy andraikitra iantsoroany inona ny zavatra miandry azy ireo. Sy arak'ilay niteneniko teo hoe tombontsoa iombonana ilay zavatra atao rehefa tena manao ny asany ny VOI na tena manao ny asany CLP dia mino ahako fa mendrika azy ireo ihany koa ohatra hoe omena ny chevalier de l'ordre national na omena ny officier tsy andrasana hoe fa misy voina mahazo fa mari-pakasitrahana izay mendrika azy ireo izay manao volontariat amin'ny andavanandrom-piainana ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiarovana ny ala ny mahazo an'izany mari-pakasitrahana izany mampitombo zany ny risim-po mampitombo zany ny finiavana mampitombo zany ny fahalalahana
eo amin'ny fanaovana ny asa rehefa fantatry ny olona rehetra ny lanja izay ananan'izy ireo eo amin'ny asa sy adity izay ataony. Azafady hoe hiditra eo ampovoany ako fa tiako voizina kely zay adihevitra zay ary mialatsiny fa sokafako kely mihitsy le adihevitra hoe eo an'ilay fahefana sy fanomezan-danja. Inona moa zany le fahefana dia inona le fanomezan-danja? Raha ohatra manko zao maka ohatra ny quartier mobile any amin'ny fokotany. Azoko atao no miteny hoe zéro formation reny olo reny any am-panombohana fa napetraka ho quartier mobile izy eo amin'ny fokotany. Dia zany efa mahatsapa ihany fa manana ny fahefany eny amin'ny faritra ambanivolo eny, manana ny fahefany le quartier mobile zay lasa ohatran'ny hoe misehatra ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Ka rehefa samborin'ny quartier mobile dia namany ohatran'ny hoe samborin'ny gendarme na amin'ny polisy. Tsy haiko zay na fahefana na fanomezan-danja. Le fanomezan-danja azoko. Le fanomezan-danja nge mety hoe omeo lanja ahako. Za zao raha midina eny amin'ny faritry eny amin'ny faritra arovany eny manodidina eny dia fantatry ny olona hoe iny ralaisa dia matahotra ahy izy satria misy fanomezan-danja nomena tao ananinanina tao dia matahotra ahy izy. Fa za tsy mbola manana an'le fahefana koa hoe ho samboriko ianao. Ary ity ny tena loza. Rehefa misy fandikan-dalàna, le OPJ ny tsy teo ary tsy CLP fotsiny resahako fa iresaka an'ireo agent de parc ao anay le agent de parc, le CLP, le VOI nahitan'le olona teo fa io olona io dia nanao fahadisoana ohatran'izao teto. Le fahadisoana rehefa avy eo tonga ary amin'ny OPJ, lasa ny antsony OPJ dia tonga ny OPJ manao ny constatation izy ny filazanareo azy ara teknika dia hanao constatation le OPJ dia rehefa lavina mialatsiny afa mba ataoko amin'ny fiteny ohatrohatra vahiny izy hoe parole contre parole. Rehefa nandà le olona hoe tsy nanao an'izany intsony dia tsy haiko na fanomezan-danja na fanomezana fahefana ve mba hinona ny tenin'le mpiaro an'le ala hoe zay nahita ny olona io nandika lalàna. Ohatrohatran'izay le sehatra tiana tonga any amin'le izy. Misy lalàna ny ao fa inina tsy tenenina satria sarotra. Zaho manaiky ahako. Zaho manaiky ny hoe misy ny fonction régalienne de l'État fa raha mamaky coap eny antsika efa voatombatombana tany anaty coap nge hoe ny reo mpianala tantana valan-javaboary na faritra rovan'ireo dia tokony ho OPJ. Fa ekeko fa mbola sarotra zany eto Madagasikara satria na ireo corps forestier ireo ary atahorako mbola misy le ao am-piasam-panjakana mety mbola misy tsy OPJ ireo amin'izao fotoana, mety mbola misy zany zavatra zany. Tsy mora zany le manao an'izay. Ka zay zany no tiako hiadiana hevitra mihitsy hoe makaiza ary zany ny lalana fahefana sa fanomezan-danja. Raha fanomezan-danja fotsiny manko rehefa tsy tian'ny olona omena lanja ianao tsy omena lanja. Tsy omena lanja na ny ray aman-dreniny rehefa tsy tiany omena lanja. Fa raha mahatsara hoe manam-pahefana eo aminy ny ray aman-dreniny, manana fahefana izy afaka koa mifipetrany rehefa avy eo. Ny anamako zay no mahatonga hiteny an'izay manko any amin'le rarin-tsaina zay zao fa le inona moa izy teo le any amin'le miatraika amin'ny vantana amin'ny tena iny mbola ny vahaolana iny satria na ho ataonao OPJ ary le olona tsy aharo ny tenany foana izy, tsy aharo ny tenany foana izy fa iny tena mbola le fandriampahalemana. Tiako raisina kely eo amin'le resaka le teo le hoe inona ny tenin'le olona. Raha nisy ministera fitsarana zao teo dia ozy izy hoe izahay tsy mitsara fitoroana na resaka zavatra sahala amin'izany fa pirofy ihany ny anay. Miporofy amin'ny resaka fanombana ala sy ny resaka tontolo iainana nefa ny preuve matériel ihany zany hoe fanombana hita maso. Fa izy tsy hijery mihitsy hoe na hoe olona io tokoa ve fanahiniana sa tsy fanahiniana nanaovana azy, zany hoe le preuve morale zany tsy considéré ao anatin'le izy. Zany zavatra rehetrarehetra zany miditra sy mahatonga ny hoe na le fiarah-miasan'le OPJ sy le fitsarana ihany koa ary mila amafisana satria na ny qualification ana fe anankiray fotsiny ary zany hoe inona le tranga dia mety tsy hitovy ny zavatra soratan'le OPJ ao anatin'ny procès verbal sy ny fihefitra le mpitsara
dia lasa votsitra ilay izy rehefa avy eo satria tsy feno tanteraka ny pirofo tsy mameno azy. Anisan'izany ihany koa satria resaka tsindro moa no tena resahantsika eto mba sy indrindra ny fiarovana ny mpiaro tontolo iainana izay hiaran'ilay tsindry. Ny fiarovana ny ala ange dia tsy fiarovana ny hazo sy ny zavamaniry ihany fa tafiditra ao anatin'ny zavamananaina rehetra ao amin'ilay ala. Ny toerana misy azy zany hoe ny resaka tany dia tena zavatra ingeda be ao anatin'ny fiarovana an'ilay ala. Maro ny fitobodona tany, fanomezana titara-tany mety any anatina faritra rovana, anatina ala misy famindrapitantanana izany zavatra sahala amin'izany. Zany no midika fa misy fifandrindrana tokony ho amafisina eo anivon'ny samy ministera. Dia indrindra lazaina foana izay isaky ny fivoriana fa eo amin'ny ministera faranatany sy ny ministera ny tontolo iainana izany. Satria ny akamaroany fa maro amin'ireo faritra rovana sy ny faritra misy famindrapitantanana ny mbola tsy vita sécurisation foncière zany hoe fanamafisana amin'ny resaka faranatany. Hany ka moramora amin'ilay olona no manome, satria tsy fantatry ny any faranatany izany, manome titre ao anatina faritra anankiray. Dia lasa misy tsy fiankazahoana na fifanoherana mihitsy eo amin'ilay olona izay manana zo amin'ilay ala na ilay toerana misy an'ilay ala sy ilay olona nahazo an'ilay titre. Satria manana titre izany ianao ange efa tsy azo ivalozana intsony. Nefa raha ny tokony ho izy izay manana zo voalohany iny no tokony harovana fa tsy izay tonga tafara. Izay ihany koa izany mila jerena. Igny mihitsy raha tiako koragnina amin'ny resaka hoe resaka fanamboarana ty. Izy io igny ny teneniko teo tao am-bolony hoe misy fitaovana tokony hampina ny mpisafoala. Normalement zegny izy ny afaka izy ty olo nanimba ala entinao ne izy rehefa avery zegny izy fa efa tsisy ala antsony io. Afaka izy hoe miteny fa za tsy tany, za tsy nanimba ala. Tokony misy appareil zegny na fakana sary. Rehefa mahita zegny mpisafo ala tonga dia efa maka sary ilay olona eo. Igny zay tokony zavatra misy. Fa kanefa ndraiky mbola tsy betsaka ny mpisafo ala manana zany. Fa misy ndraiky manana telefony fa tsy maro. Fa igny zavatra matetiky misy. Toeriny ilay izy. Io koa tatraka zay ilay olo. Ty zavatra nitetehiny, ty zavatra nataony. Normalement zegny tsy endriky constant ny ireo fokotany, tsy endriky manao karakory VOI, tsy endriky bureau VOI, tsy endriky manao zany, tsy endriky mijery ilay zavatra hita fa tokony fa maka sary ny mpisafo ala ty. Izy miaraka zay zavatra nisimbainy eo. I amin'ilay tsy afahany manohitra amin'ny afara. Igny zay ilay fitaovana tokony ampina. Efa na zany ary tsy miconstitue preuve ny sary any amin'ny fitsarana. Sarotra be. Satria fantatsika be dia be izao ny teknôlôjia izany izao afaka ahafahana mitititika sary. Fa sarotra be fa iny moa izany no mpitsara ihany izay hoe manana conviction manokana sy manana fomba fijeriny azy manokana hitenenana hoe azo ekena ilay pirofo na tsy azo ekena. Eny ary mamarana ny fandarantsika efa adiny ray mahery. Raha ohatra ka mbola misy hafatra hoentintsika dia fotoana izao hitondrana hafatra atobintsika ato amin'ny alina. Ia, mankasitraka Abraham Razafy nanome fivolagnana ny teny hoe mameta hafatra. Hafatra naka zegny ho an'ny isika rehetra, atsika jiaby zegny. Mba jerevo akaiky ny mpisafo ala ho an'ny ireo mpiara-miombonantoka sy ny manam-pahefana isan-tsokajiny satria zavatra mavesatra io. Izy io zegny antony fampandrosoana ny Madagasikara satria ao agnatin'ny ala indrindra miala onko misy sakafo, misy zavatra iainantsika maro. Izy miaro ny sisin-tany, miaro ny antsaoroaka. Karazana hoe be dia be zay ny asan'ny ala eto amin'ny firenentsika sy manerana izao tontolo izao. Afatra koa zegny ho an'ny mpiaro ala rehetra. Tsy kivy atsika manana ankery foa tsika manome hery isika rehetra mpiaro ala iarovo fony ny ala io na ino ny zava-miseho ao na ino ny zava-miseho ao fa atsika tompony andraikitry, atsika ny tompony ala miaro ala fotsiny atsika agny Ifotony. Atsika tsy kivy ataova asa ary ataova ampahendrena, anaova asa mendrika. Zay avy aty amiko. Mitohy amin'izay ihany koa mampirisika ny mpianala rehetra eraky Madagasikara amin'ny adidy-masina izay antsoroantsika mahereza dia mahaleova mahalasana. Ho an'ireo mpiaro ny ala eny Ifotony
amin'ny endrika maro samihafa izay misy azy ireo a, dia ianareo no tompony ala voalohany eny an-toerana sy misitraka ny tombotsoa azo avy amin'izany ala izany, na mafy arany a sy maro ireo sedra izay miantra amintsika dia mampirisika hatrany a amin'ny adidy masina izay atao. Ny ministera ihany koa tsy mamela anareo irery fa manampy anareo ao anatin'ny fiarovana araka ny farak'izay azo atao ny ministera. Arak'ilay nitenenina ihany koa dia ny tontolo iainana sy ny ala dia secteur transversal, izany hoe tsy an'ny ministera ny fandrosoana lovain-jafy sy ny tontolo iainana irery ihany fa atsika rehetrarehetra. Tsika olom-pirenena isan-tsokajiny dia samy manana adidy sy andraikitra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana aloha voalohany indrindra, eo ihany koa ny fiarovana ny ala. Maro ny tombotsoa azontsika avy amin'io dia entanina isika rehetrarehetra mba hiaro, mba hanatsara izany fa io no antony voalohany hatongava ny mpizahatany eto amintsika. Io ihany koa ny mamokatra ny rano izay sotrotsika, ny rivotra iainana izay iainantsika, maro tsy voatanisa ny tombotsoa hoentin'izy io. Manentana hatrany izany fa tsy adidin'ny ministera irery ihany ny fiarovana sy fitantanana an'izy io fa isika rehetra dia manana andraikitra na dia kelikely ihany ara amin'ny isan-tsokajiny izay misy atsika. Mankasitraka. Ie, mampaolom-pirenena angamba ny ilazako hoe ny faniriana dia tsy mba hisian'ny hoe kolotsaina fatahorana sy fampitahorana eto Madagasikara noho ny fisian'ny hery famoretana maro samihafa zany entina hampitahorana anao. Tsy ahafahan'ilay olona miteny sy tsy ahafahan'ilay olona mandray andraikitra rehefa mahita zavatra tsy mety izy, satria mampaolom-pirenena ndraiky raha mahita zavatra tsy mety ianao dia tokony mandray andraikitra ianao amin'ny filazana andreo manam-pahefana. Fa raha izany foana zany zavatra iainana hoe fampitahorana, fanaovana tsindry, fanaovana atson'izay, dia iza intsony ny hiaro an'ireo ala ireo? Ny ala nefa miantoka ny ain'olona be da be, satria be da be ny olona miaina ambanivohitra dia tena mbola miankin-doha amin'ny ala, na amin'ny resaka fanafody na ny resaka kolotsaina na eny fa na velon-tena aza. Ao anatin'izay ihany koa angambany dia miantso manokana ireo solombavambahoaka, satria amin'izao tsika dia misy an'ilay lalàna izay eo am-panamboarana mikasika ny fiarovana ny zon'olombelona. Tafiditra ao anatin'izany ireny zon'ireny mpiaro ny ala ireny. Ao anatin'io izany no misy ny garantie ahafahana miaro ihany koa ireo mpiaro ny tontolo iainana sy mpiaro ny zon'olombelona, satria tsy ilay ala ihany ny arovany fa ilay olona manana zo amin'ilay ala dia izy tenany manokana ihany koa. Ka mampasolombavambahoaka miaro ny tombotsoa amin'ilay vahoaka izay mifidy azy na tsy mifidy azy ara fa ao amin'ny faritra misy azy, dia tokony manana adidy izy izany amin'ny fandaniana lalàna sahala amin'io, satria tombotsoa lehibe voalohany izany hoe fiarovana ain'olona zany amin'ny alalana lalàna. Dia izay zany ny anisan'ny tokony vain-dohan-draharaha ireo solombavambahoaka, satria hatreto aloha zany dia ny firaisamonim-pirenena sy ny ministera ny fanjakana no manao fifampiresahana amin'ilay sa mbola tsy dia tena misy hoe fandraisana anjara solombavambahoaka ao anatiny izay tokony misy nefa hoe mpiaro sy misolo-vava n'ilay vahoaka azy ireo izay saotra. Efa nambarany seheno fitipitianiny teo ny tombotsoa azontsika amin'ireny ala ireny amin'ny ankapobeny trarovana manokana. Tombotsoa ho an'ny daholobe raha ny zavatra nyresantsika rehetrarehetra teo, fa tsy tombotsoa ho an'olon-tokana. Ka ny anahy ny afatra hoe ajanony ny fitiavan-tena. Ajanony ny fitiavan-tena amin'ny fanirahan'olona na fiezahana hitrandraka zavatra anankiray izay hampanankarena ny tena manokana, fa hanimba ny taranaka ray manontolo sy hanimba ny olona miaina. Tsika ne tsy mitovy fari-piainana eto Madagasikara, fa ireo efa manana ihany no maniraka ny olona manimba, satria ilay olona irahana manimba trongo voahomana ve, tsy manana hohanina ve, dia tsy maintsy. Kanefa rehefa avy eo lasa ohatrany hoe reniny nandrorany tsy lany, satria nanimba ny tany aminy izy dia lasa izy ihany ny sahirana. Averina foana ve fa ny tanimbary rehetra manodidina, misy ve marovoay raha tsy nisy akarafantsika?
misotro rano ve antsiranana raha tsy misy ny montagne d'ambre. Misy ve reo renirano rehetrarehetra ireo raha tsy nisy ireo faritra arovana sy ala izay ezahantsika mba tazomina amin'izao fotoana ireo. Manentana zany manomboka any mpitondra fanjakana faratampony a ka hatrany amin'ny vahoaka madinika indrindra hoe arova io tombontsoa iombonana io. Aza tia tena ka aka zavatra ho anao ampanankarenanao manokana fa ny taranaka tsy anana hovatanina. Dia mampirisika anareo mpianala rehetrarehetra ny VOI, ny CLP, ny AGP ho an'ny MMP, ireo mpiara-miombona antoka rehetra any atoerana ho an'ny mpiaro tontolo iainana rehetra eto Madagasikara, mampirisika anareo ahery hatrany satria antenaina fa hanampy antsika hatrany ny fitondram-panjakana ahafahantsika manatanteraka an'io asa mankadiry napitrany amintsika io. Misaotra tompoko. Erakasitrahantsika ireto vahiny ireto nanaiky ny tafatafa sy ny ady-hevitra tamin'ity androany alina ity ampatsefitsika fandriamatoa Razafindralay Sariniana Léon, direction des opérations, co-directeur général par intérim Madagascar National Parks, andriamatoa Aldina Mpiaro avy amin'ny VOI avy any Ambilobe, ramatoa Ramanatsoa CN, chef de service de la gouvernance des aires protégées, ny ministère ny tontolo iainana ary Fenoaja Rasoljaona, programme manager initiative conjointe natural justice Tafimiavo no vahiny amin'izao alina izao ny resahana indrindra ny lohahevitra mahakasika ny Sedra sy ny fiarovana ny Mpiaro sy ny Mpanaramaso ny ala eny Ifotony eto Madagasikara. Ny amtinana azy angamba dia amin'ny teny frantsay hoe la peur doit changer de camp. Ny mpiaro ala indray lasa matahotra, tsy tokony izay intsony angamba no iainana ato anatin'ny taona manaraka. Isaorana isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.